Mpanohitra manerana Madagasikara hiova tolona fanavotam-pirenena ny tatitry ny solomavambahoaka. Fiarahamonim-pirenena zo fototry ny olom-pirenena ny fanaovana hetsika am-pilaminana. Fandravana tsena ao Amparikely Ambatondrazaka, olona anjato ny ahina Overias, tsy ekena ny didijadona ho ny mpivarotra. Miaraba tomboky lahy, mankasitraka tomboky vavy, tonga soa indrainao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MDS izao alina izao. Talata 7 ny volana febroary ny taona 2024, manasanao ampitiavana sy ampanazanana araka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anboasika ny vaovao ary izao alina izao dia nisy ny atrikasa mikasika ny tanjony fampandrosoana maharitra lovainjafy amin'ny taona 2024 any faritra Analamanga manokana ho an'ny androany. Izay nandraisany teo anivon'ny PNUD anjara sy ny ministera voakasika isantsokajiny. Nambiny Sovelo Sitraka, Manora Andriamalala. Entina hanatrarana ireo lahara-pahamehana ho an'ny firenena andalam-pandrosoana iray ny ilaina ny tanjony fampandrosoana maharitra lovainjafy. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 360 misitraka izany Madagasikara. Ny eo anivon'ny firenena mikambana sy ny PNUD no misahana ny tohana ara-bola sy ara-teknika. Isan'ny tanjona voalohany ao anatin'io tanjona fampandrosoana lovainjafy io ny fanenana ny fahantrana sy ny anohanana. Isaky ny vondrom-bahoaka isam-paritra Itsinjaram-pahefana moa no hanatanterahana izany raha ny fanazavana. Manohana manokana ireo vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana ny PNUD indrindra eo amin'ny fampivoarana ireo harena anatiny. Eo ihany koa ny fampifandraisana sy ny fampivondronana ireo vondrom-bahoaka isam-paritra Itsinjaram-pahefana sy ny sehatra tsy miankina rehetra, satria efa fantatsika fa tsy ampy ireo raha tiana ny hatratra ireo tanjony fampandrosoana maharitra lovainjafy. Mandray anjara mavitrika amin'izany ny PNUD ary manohana ireo lahara-pahamehana rehetra isa-paritra. Y compris le secteur privé et la société civile vont venir accompagner les régions qui ont identifié leurs priorités. Isan'ny mbola tsy tomombana ny lafin'ny fahasalamana, ny fitoviana, ny fialana amin'ny fahantrana ary ny fiarikarena eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny firenena mikambana sy ny PNUD ka mila atao lahara-pahamehana ny fanarenana ireo. Ny tanjony fampandrosoana maharitra lovainjafy moa izay singa iray ao anatin'ny agenda 340 kanefa ilaina fanatanterahana aingana sy fanaraha-maso. Dia tsy maintsy jerentsika aloha hoe ahoana ny fialana amin'ny fahantrany olona zany anatin'izay. Eo amin'ny resaka nutrition ara-tsakafo izay mampijaly ny olona amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny resaka eo amin'ny lafiny fahasalamana zany dia mba hisitraka ny atao hoe fanampiana amin'ny lafiny fanafody zany na lafiny fitsaboana ny olona rehetrarehetra tsy misy akanavaka. Ny fampianarana zany dia mba misy bonne qualité zany, tena mba fampianarana tena mba araka ny tokony ho izy zany no fampianarana tokony apetraka eto amin'ny faritra Analamanga izay. Manana anjara asany tsirairay manoloana izay fampandrosoana izay raha tsy resaka fotsiny lafin'ny fikajiana ny tontolo iainana mba hampihenana ny fiovan'ny toetrandro be loatra sy ny fahasimban'ny sosona ozona eto amintsika. Sy zavatra misy eto aminy sy tandrifina ny zavatra tokony ataony no soratany ao anatin'ilay priorisation. Izay ny antony anaovana ilay priorisation isaky ny faritra. Satria tsy mitovy ny zavatra atao isaky ny faritra nge na ny fiveloman'ny olona na ny toetany samihafa isaky ny faritra. Hijerena tsara mihitsy hoe inona ny tandrifin'ny région amin'ny fanatanterahana an'ireo le objectif de développement durable. Tsy mitovy ny région, samihafa ny économie ny région samihafa. Ny pejy ny toekarena dia tsy mitsaha miakatra ny vidim-bary eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao toa tsy misy vokany akory. Ny fidinana ifotsiny izay nataony avy eo anivon'ny ministera izay milaza fa anena ny vidim-bary. Nampiaka-peo indrairaka izany ho an'ny androany avy eo anivon'ny zona mpanjifa na ny MCI makasika izay vidim-bary izay. Ravirazafy Mahenina, Tahiry Aina. Mandinina 700 ariary ny kapoaka ny vary gasy eny an-tsena amin'izao. Mandinina 504 ariary kosa ny iray kilao. Nahitana fiakarany ihany koa ny menaka, lafarina ary ny siramamy. Mialohan'ny fihibohana dia nidina teny fotony tompony andraikitra avy amin'ny ministera, toy izany ihany koa ny praiministra vao tsy ela izay ary nilaza fa ampidinina 500 ariary ny kapoaka ny vary. Ataon'ny fanjakana kilalao ny fahefan'ny mpanjifa.
vary 7 arivo taolina monja no nafarana ary tsy ny rehetra no nisitraka izany. Mandraiky tindrindroany aloha dia tsy nisy mihitsy zany hoe fanapita entana midina zany indrindrandrindra mivady. Tsy nisy ny fiazahana izay nataon'ny tompon'andraikitra fa na izany na tsy izany na raha mampiaranjo ny mpanjifa anay dia tsy niantsay fa mivatana taty amin'ny aty volana nisy tokantrano tsiraray malagasy izany. Zay zany no midika fa tokony hijery vahaolana lalindalina kokoa ary indrindra vahaolana haharitra ny tompon'andraikitra eo anivon'io ministera ny varotra io mba ho tombotsoan'ny mpanjifa izay tena sahirana amin'izao fotoana. Tsy misy miana nefa ireo fikambanana marobe nijoro ny aron'ny mpanjifa. Misy ny fionana databatra boribory iarahana amin'ny tompon'andraikitra saingy tsy misy fiandraisana fepetra amin'ny fampidinana ny vidin'entanakory. Tsy mitsahatra ny miteny izahay, tsy mitsahatra ny manome vahaolana izahay fa tsotra fotsiny anay amin'ny ankapobeny mba tsy tsoviany ary eno ny feon'ny sasany satria ity firenena ity dia fierena iarahamanana. Rehefa izay tsy mahay sobika mahay fatambary aroka itsika ifampitindro ary mba enonany. Ny vavaon'ny sosialy kosa indray avy any Ambatondrazaka dia toeram-pivarotana miisa 30 ao Amparikely Ambatondrazaka. Amin'izao no fantatra fa oravain'ny mpitondra fanjakana toerana izay efa nohajarian'izy ireo tao anatin'ny 30 taona izao mazava ho azy fa tsy akasitrahan'ny mpivarotra izao fanapahan-kevitra izao. Ny Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Olona jato no very asa malona amin'ny fikasan'ny mpitondra andravy ireo toeram-pivarotana ao Amparikely Ambatondrazaka. Fanaovana dijadina hoy izy ireo ny fanalananay ao anatin'ny 30 andro amin'ny toerana izay fanoharinay tao anatin'ny 30 taona mahery. Fanatsarana no ilainay fa tsy fandravana. Tsy misy hoy izy ireo ny fitsinjovana amin'ny vahoaka fa dia didiny besandry no ataon'ny mpitondra ankehitriny. No marina izy ireo fa mamelona ankonana tsy latsaky ny 20 ny toeram-pivarotana iray kanefa dia tsontsoniavan'ny mpitondra izany. Ao anatin'ny fahasahiran-tanteraka ankehitriny ny vahoaka no toa voahilingelina indray ny sepiarina kely izay mba hananany. Fantatra fa toerana efa misy mpivarotra ihany no kasain'ny mpitondra amindrana azy ireo izay no marina izy ireo fa fampiadiana ny samy mpivarotra ity ataon'ny mpitondra ity. Raha ity zava-misy ity aloha dia manam-pirofo indray fa tsy lahara-pahamehana velively amin'ny mpitondra ny sosialim-bahoaka ary midiky izany fa tsy hain'ny mpitondra ankehitriny izay tena mahasoa ny vahoaka tantaniny. Raha izay ny vaovao avy any Ambatondrazaka ho any Mahajanga kosa indray isika eto anatin'ity toy vaovao manaraka ity eo amin'ny pejy ny fampianarana makasika ny zava-nitranga tany Toamasina makasika indrindra ny fitakian'ny mpianatra tany Toamasina izay nahafatesana mpianatra ny sabotsy lasa teo dia nanao fanambarana androany ireo mpianatra amin'ny Universitény Mahajanga takian'izy ireo moa nisy ny fanadiadiana lalina manoloana ny tifitra nahafaty ny naman'izy ireo tany Toamasina iny. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Nanao fanambarana ny Universitény Mahajanga, fanambarana amin'ny fiaraha-mihory amin'ny naman'izy ireo izay maty voatifitra tany Universitény Toamasina ary manery fanjakana izy ireo mba hanao fanadiadiana lalina tamin'ny fahatesana ny naman'izy ireo iny. Ito izahay mpianatra ny Université de Mahajanga dia miara-ory amin'ireo namana izay nisy favoazana izay voatifitra tao anatin'izay fitakiana nandritra ny fotoana izay tao abarikadimy ao anatin'izay zavatra izay ho marika ny solidarité n'ireo mpitondra mpianatra rehetra maneran'ny Madagasikara dia mombona nahelo ary mampionona ny fianakaviana ao anatin'izay favoazana navoan'ny mpianatra namanay tany Tamatavy izay. Ny angatanay amin'ny mpitondra fanjakana mahefa mba hanokatra fanadiadiana ao anatin'ireny toetraraza iseho tany amin'ny Université Ravavy izay tsy aiza moa izany fa tany amin'ny Université Barikadimy izay. Mahakasika ny Universitény Mahajanga manokana dia maro ny fiampiresana natao fa tsy voahaja izany. Vadim-pianarana iray volana fotsiny ny azon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ankehitriny dia manangasanga fitokonana ny Universitény Mahajanga ankehitriny fa manaritra aloha izy ireo itombona manjakana mba hijery akaiky ny olana indrindra moa eo amin'ny sehatra fotodrafitrasa ny trano ipetrahan'izy ireo izay efa ratsy dia ratsy tokoa ary ny mahakasika ny vadim-pianarana. Fanampanazavana trano. Sambe tompon'andraikitra tsika rehetrarehetra ny président fikambanana tsika mpianatra rehetrarehetra ny comité intérimaire ho fanaraha-maso ireny procédure izay nifanekena tamin'ny fandaminana raha teto ny Université de Mahajanga. Na io mikasika ny bourse izay sisa tavelany satria tonga ny 1 mois izay tsy nahafapo zahay, tsy afapo zahay amin'iny bourse 1 mois iny satria tsy nangatanay teto.
magnaraka zay ny problème any amin'ny institut tsirairay zay misy olana fantatra nareo ao amin'ny PCI sy anareo mpitondra fanjakana zay de fasana hitaditra am'zany atao farany zay malaky no mahay iny olana iny mba tsy hitatra amin'ny zavatra hafa ity zavatra mandeha eto amin'ny université de Mahajanga zao. Iverenatsika kely indray ny pejy ny toekarena fa mifandraika kosa indray amin'ny famokarana vary dia tsy tafiditra ao anatin'ny vinavina anatin'ny telo taona ho avy izany hoe Madagasikara avita tena ara-tsakafo izany indrindra eo amin'ny fambolem-bary raha nambarana apahay toekarena iray tsy laharam-pamehan'ny fanjakana mantsy ny sehatra fototra sy ny sehatra faharoa no antony mitatitra amintsika ny vaovao ary raha vorazafy maheno ny sariny tahiriny aina rindra ny sariny tokora marolahy. Tsy omena ny sehatra sahazazy ny tantsaha malagasy, omena ny vahiny ny tany toy ny bevoa izay mirefy 9 hektara. Saika anangana ny fanjakana foto-drafitrasa ihany koa ny lemaka tetsy Ambohitrimanjaka izay mamatsy vary Antananarivo. Tratratratraina trany anefa fatatsany 700 isanjato malagasy to ambava ihany satria tsy mbola maty ihany ny ankamaroany, tsy ampy fitaovam-pamokarana, mbola mamboly mba hohanina fa tsy anondrana ary indrindra tsy ampy ny velaran-tany ambolena. Kino tafita ozy ny olona anankiray dia aza mena trondro izy fa fitanao mena azy afahany isan'andro maka trondro anazy fa ianao tsy zavatra metrondro isan'andro zany dia ohatran'izay koa zany dia reniko hoe raha tiantsika zany avitana fahavitatena sakafo ampiasao ny tatsahantsika ataovy matianina amin'izay ny tatsahantsika dia meo azy ny fitaovana tokony ilany anytsika ny tokony hanompanantsika ny tetobola matanjaka indrindra fa mampareto Madagasikara ohatrany hoe le tatsahantsika ohatrany ambanina zany ohatrany hoe tsy asina asiny ny amin'ny zareo fitondra amin'izao fotoana izao zany dia mametraka izy hoe sehatra fahatelo any foto-drafitrasa manao hôpitaly manara-penitra. Raha ny eto tanisan'ny voaka farany mandina nefa tsy roa tapitrisa taona mahery isan-taona eo ny vary vokatra manerana nosy ny filany malagasy anefa eo amin'ny 7 alina sy 7 tsy roa tapitrisa taona sarotra aloha ilay hoe avita tena ara-tsakafo satria mandina 5 alina sy 4 taona isan-taona io no tsy maintsy afarana. Olana iray hafa mipetraka ihany koa mivoana lara-pameha amin'ny fanjakana ankehitriny. Ka ny fahitako ny politika amin'izao fotoana izao zany izay nisafidian'ny mpitondra dia ny azy moa any amin'ny sehatra fahatelo foana ny nandehanany dia ny fanaovana foto-drafitrasa. Ny foto-drafitrasa zany nefa raha ara-pamaritana dia hoe sehatra fahatelo na hoe secteur de service dia sehatra ahafahanao misitraka. Izany hoe rehefa manana fahefa-mividy ampy ianao rehefa afaka mamelona ny tenanao tsara ianao mampianatra ny zanako sy ny sisa dia ianao afaka misitraka ny misehatra fahatelo ka mametraka fanontaniana ianao hoe ho tanteraka ve zany fahavitatena sakafo zany dia za mamaly tsy miambamba mihitsy hoe raha tsy ireo sehatra roa ireo no mianavahana dia kely finoana ihany any hoe hatanteraka zany fahavitatena ary sakafo zany satria voatery foana tsika zany manafatra dia manao an'ireny ataontsika isan'andro ireny tsy mamboly zany le olona fa asena hoe misy varotana vary indray ary misy an'izao indray ary mizara vary indray ary dia manjary tsy mety izy fa lasa amin'ny teny français izy moa tena mety hoe rationalisation lasa vita an'izay zany le sakafo. Any amin'ny sehatra fototra sy ny sehatra faharoa no tokony jeren'ny fanjakana raha ny fahavitatena ara-tsakafo no atao tanjona. Tsara manao fitaratra ireo mpitondra tany aloha toy ny manome ambioka mahavokatra isaky ny hektara toy ny mirotsaka ny sehatra mamboly vary ary manentana ny tantsaha. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ary dia niteraka vokatra ara-psikolojika ho an'ireo mpiasa very asa ny krizin'ny COVID-19 ka mba hamerenana ny fahatokisantena sy ny hamerenana azy ireo eo amin'ny sehatry ny asa indray araka izany no imasony avy eo anivon'ny CNAPS tamin'ny alalan'ny fampiofanana samihafa. Ravirazafy mahenina tahiriny aina. Mpiasa mahery ny ray etsy isa teo no very asa nandritra ny taona 2024 raha nitatitra avy tamin'ny syndikan'ny mpiasa. Ny ankamaroany voatery nakatona ny orinasa na koa nampiatona noho ny antony ara-teknika ireo mpiasa vokatry ny COVID-19. Nandritra ny herintaona tsy niasana nefa sarotra ihany koa ny nitady asa raha tsy izany nanao asan-tselika. Sarotra tamin'ilay izy zany nenay izao tena tampoka be fikatonana dia fitondra resaka pré bancaire zany tonga dia ianao no miezaka hoe ahoana ny anefako ny volako any.
Herin-taona katroka amin'ity mihitsy zao ny anay sady ny anay tena nakato ny fanjakana mihitsy ny orinasanay dia enjana tena enjana. Herin-taona efa ho herin-taona mihitsy zao zay tsy niasa dia tena mafy satria sady tao anatin'ilay confinement izay najanona tamin'ny asa nefa tsy nahazo vola mihitsy, tsy nahazo inon'inona. Manana dia manjanaka dia mandalo fahasahiranana kely satria efa zatra ilay mandray isam-bolana ianao dia tapaka ilay fifandraisana nefa vady manjanaka tsy maintsy mihina. Nisy ny tetika safohezaka nisitran'ireo mpiasa voatery tamin'ny asa no ny antony maro samihafa izay antsoroan'ny knapsa sy ny mpiara-mombinantoka. Mijanona ho fampiofanana ihany anefa izany ho an'ireo mpiasa 470 isa efa nisitraka izany. Rehefa mifampiresaka amin'ireo mpampiofandreo dia mazava tsara aminy hoe inona ny tena karazana asa tena mety aminy, inona ny tena mifanaraka amin'ny fahaizany na hoe inona ny mety fampiofanana arakasa ilainy anapiny ny fahaizany manaoany mba hahafahany mahita asa moramora kokoa rehefa aveo. Ny tanjona zany dia izay zany hoe mba mora ahita asa reo olona very asa reo rehefa aveo na ihany koa mety mora zany hanampy azy anangana asa ho an'ny tenany, afaka hiasa tena izy zany rehefa aveo. Mitady ny asa moa zany samy mitady ny asa iny ihany. Anisany natao anatin'ny fahasahiranana ny orinasa tsy miankina nandritra amin'ny fihibohana 7 volana mahery. Tsy nisy ny fanampiana avy tamin'ny fanjakana ka voatery nandroaka mpiasa ny orinasa na ihany koa nanena ny isan'ny mpiasa ao aminy. Amin'izao fotoana misy ireo mbola mandray atsasaka rano noho ny fantiantoka misy eo amin'ny orinasa sasantsasany. Indraimbava ireo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena dia mbola anatin'ny ady tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 hatramin'izao i Etazonia. Manoloana izany indrindra ary tsy dia nisy omaly ny esika izay nataon'ny filoham-pirenena tany antoerany Joe Biden ho fanomezam-boninahitra fa ihany koa fahatsiarovana ireo olona namony ainy noho izay valanaretina Covid-19 izay. Mamintona amintsika ny vaovao, Nzavandre Mahefa rindran-tsary ny tahiry ny aina. Tsy mitsahatra ny mamono olona ny valanaretina Covid-19 ao Etazonia. Ho malalatsinainy izao dia tafakatra 5 metsa mahery ny totaly be an'ireo namony ainy tany an-toerana raha toa ka 20 tapitrisa ireo mbola mitondra ny tsy mikaretina. Manoloana io fahafatesana meo ampampana io dia nisy omaly ny etsika ho fanomezam-boninahitra ireo namony ainy nataon'ny filoha Amerikanina Joe Biden sy ny filoha lefitra Ramatoa Kamala Harris. Nanamarika izany ny fampidinana ny saina Amerikanina eo amin'ny antsasany mandritra ny 5 andro ary ny fahanginana nandritra ny 2 minitra talohana andraisan'ny Joe Biden fitenenana omaly alatsinainy. Nanentana ny vahoaka tao aminy moa ity farany omaily sy tandrana trany manoloana ny fiparitahany valanaretina fa indrindra ny amin'ny tokony anarahana trany ny fipetraram-pahasalamana ary ny fanaovana ny vaksiny fanefitra ny valanaretina. Raha nitatitra navoaka ny tompony ndraiky pahasalamana ao Etazonia moa dia nahitana fiainana ny tranga vaovao tao anatin'ny 5 andro farany. Tsy mitsaha miakatra kosa ireo namony ainy ary mbola anatin'ny ady tanteraka ireo mpiasan'ny fahasalamana ny toerana amin'izao fotoana izao. Nampiantso mpanao gazety androany ny mpanohitra eto Madagasikara tetsy amin'ny foibe toerany Antokotima etsy Ampandrana. Fanambarany izay iraisan'ny mpanohitra rehetra manerana Madagasikara moa ity nampitaina ho an'ny androany ity. Mitatitra amintsika ny vaovao ary Asinandria Malala Tokra Marolahy. Efa ady amin'jadana no ohatrena izao fa tsy resaka tatitra intsony. Hoy ny fianakavian'ny ben'ny mpanohitra androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Iova endrika araka izany ny tolon'ny mpanohitra eto Madagasikara ka iova ho fanavotam-pirenena izany. Marary ny sehatra rehetra eto Madagasikara ary mbola manampitrotraka izany ihany koa ny fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsana lalàna ataon'ny mpitondra fanjakana. Mitaky koa ny fampitsorana ireo olona samborina tamin'ny sabotsy lasa teo ihany koa izy ireo. Manoloana izany dia miantso ny vahoaka malagasy tsy vaky volo hiara iombom-peo sy hiara entana amin'ny fanavotana ny firenena. Ny fianakavian'ny ben'ny mpanohitra. Fanambarana izahay antoko politika maro mivondrona ao amin'ny RMDM, ny bureau politika ny TIM, ny panorama, ny solombavam-bahoaka, ireo fikambanana maro samihafa dia manao izao fanambarana izao. Voalohany manomboka izao masoandro androany izao dia miova ho tolo ny vahoaka malagasy
nitatitra zay nataony solombavambahoaka teo amin'ny kianjany 13 mai ka lasa tolona sy ady amin'ny jadona sy ny fanampara-pahefana ny tolonatsika manomboka amin'ity androany ity. Faharoa, manameloka tanteraka ny herisetra zay natao tamin'igny sabotsy igny izahay na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana fitrangana satria tanampolo no nandehanany vahoaka malagasy teo fitaovam-piadiana mahery vaika zay nampidirana tsokosoko na voaka avy tany. Mangataka koa izahay ny amoahana an'ireo zay nitazominy satria tsy nisy trano vaky, tsy nisy olona naratra, tsy nisy doro-trano ny tamin'ny toerany teo ka andehanana hamonjana na ambigadrana ny olona tahaka an'izany. Farany, aorian'ny fanamelohana izay ataonay dia manao antsoavo izahay ho an'ireo namana mpanao politika hafa zay mbola tsy ato anatin'ity fotoana ity, ireo fikambanana maro samihafa, ny olom-pirenena rehetra fa ady hiara-manana ny fanarenana ny tanindrazantsika. Koa miantso anareo izahay, dao hiara idinika, dao hiara iresaka ho fanomezan-tanana ho fanarenatsika an'ity tanindrazantsika ity. Mazava ny teninay fa tsy mijano tolona zay ataotsika raha tsy tratra ny tanjona zay tiatsika ho tratrarina ho fanarenana ny firenena. Voninanarina Madagasikara avokoa ireo olona tonga maro tetỳ amin'ny foiben'ny antoko tim. Androany dia nivondrona ny antoko politika, fikambanana ary ny olom-boafidy maro ifanometanana anavitra Madagasikara ary saika tazana tena toerana avokoa ireo antoko politika zay manana maizy azy eto amin'ny firenena, mipahalalana sy ny maro hafa. Anisan'ny mpitarika tazana androany Ririna Randriamasinoro, Olga Ramalason, Pasteur Edouard Tsarame, Tabera Randriamanatsoa sy ny maro hafa. Ho an'ny antoko Madagasikara kosa indray ary dia vonina hatrany izy ireo ny anavitra ny firenena ary vonina ihany koa ny ifanometanana amin'ny mpanohitra manerana ny Madagasikara. Naneo heviny mahakasika izay indrindra ary ho an'ny androany teny ampandranatrany sekretera jeneraly ny antoko Madagasikara Rina Randriamasinoro. Mitatitra amintsika ny vaovao ary Asin'Andriamalala sy Tokora maro lahatrany. Mbola niteraka resabe intranga tamin'ny sabotsy lasa teo iny malona ny amarony ny mpitandro filaminana zay nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika teny amin'ny kianja 13 Mei. Kanefa dia miaina andriranantsy noho ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy ary manerana ny nosy izany. Tsy hita ampiasain'ny mpitondra fanjakana nefa ireny mpitandro filaminana ireny entina hiadiana amin'izany. Na dia eo aza nefa izany rehetra izany dia tsy emitra ny antoko tim sy ny mpanohitra fa tsy maintsy iroso amin'ny tolona fanavotam-pirenena na dia misy aza ny raha matahora miseho amin'ny endro maro samihafa araka ny nambarany sekretera jeneraly ny antoko i Madagasikara. Raha milaza ny préfet omaly fa andraisana fepetra ny miara-manonja dia tsy zavatra mahagaga izany. Fantatritsika tsara fa ny miara-manonja miaraka ny solombavambahoaka avy aty amin'ny fanoherana no nanana fikasana anao tatitra teo amin'ny 13 Mei tamin'ny asabotsy lasa teo. Rehefa natao izay fikasana anao tatitra izay dia reny hitatsika ny sakatsakana maro samihafa izay adikanay aty amin'ny fanoherana fa taratry ny didi-jadona atao eto amin'ny firenena ary taratry ny tsy fahazakana ny demokrasia. Tsy nisy ny laza mihitsy teo fa andeha anakorotana na andeha anongana fanjakana sanatry ny vava fa andeha anao tatitra ary efa nilaza fa tatitra mpilaminana no atao na ny mpitarika na ny olona izay eniny tatitra. Kanefa reny dia nanaovana ny fanampara-pahefana taiza nisy teto amin'ny firenena nisy hoe any amin'ny lalam-pirenena any dia fasakanana ny olona tsy afaka hifamezivezy ary tsy avoana ny lalana raha tsy amin'ny 4 arivo. Atratỳ Analakely ohatran'ny reny sanatria Villemorte reny ny tanàna ny zava-nisy tamin'ireny vokatra izay tsy fahazakana ny demokrasia ary vokatra izay fanampara-pahefana atao amin'ny mpanohatra izay. Ka raha milaza izy fa ho akatony ny miara-manonja aleo akatony ihany. Io anefa izay ny tanjona tiano atao fa izay koa eto dia efa milaza fa ny tolona izay eo ataonay dia tsy hijanona mihitsy raha tsy
hotratra ny tanjona ao anatin'izay fanavotana ny firenena zay. Mazava araka izany fa tsy afaka ny ijery fotsiny izao loza miatra amin'ny malagasy izao sy ny firenena ny antoko tim ka ifanometanana amin'ny vahoaka malagasy sy ny antoko mpanohitra. Fa namoaka fanambarana ihany koa ny androany fiarahamonim-pirenena tetsy amin'ny foibe toerany Esikaroy tetsy Ambatonakanga miompana indrindra amin'ny raharam-pirenena ankehitriny moa izay fanambarana izay fanadihadinary eo amin'ny sary sy rindrany sary ny Mathieu Prince. Dia ny raha nahita iny ny firentin'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy lasa teo iny anakanana ny tatitra saika ao ataony solomavambahoaka dimy toy ireny nisy matsy ireny teo Analakely mpitandro ny filaminana re izao fitaovana re izao toa ary fitaovana ery isika fampisehoana hery tsy misy toy izany toy ny hoe any amin'ny tany miady mihitsy. Dia naneho ny heviny ary androany ny fiarahamonim-pirenena tsy mahazaka atsikera ny fitondrana ankehitriny. Ny mpitondra izay mihevitra fa izy ireo no manana ny marina tsy mahazaka atsikera na ahany hafa kely dia kely ny fahavononan'izy ireo maka hevitra sy miaina na dia efa mitona raika amin'ny 20 aritsika fa tsy tamin'ny fotoana efa lasa izay tsy tokony izy tony dia misy zany sady tsy vonona eny izy nefa marefo ny hitondra zany hoe ny fahaiza mitantana ny firenena asehonjareo eo zany raisin'izy roko ho toy ny fahavalim-pirenena izay manakina rehetra toy ny mpanohitra izay voalaza fa mamono-kotana sy izay misitraka ny zo anao fihetsiketsehana amin'izareo misy ambadika politika avokoa izay manao fihetsiketsehana na ireo manao fitakinana sosialy zany dia hitatsika amin'ile fanambarany gouvernement resaritra tamin'ny 20 février tao izay milaza mihitsy hoe atao fitaovana politika hatrany ny tanora. Diso tafahoatra loatra ny fampiaran-dalàna misy amin'izao hoy hatrany ny firaisamonim-pirenena. Ny fitandrona ny filaminana ankehitriny dia maka endrika fampiarana ny lalàna diso tafahoatra na hoe legalista ary mampiasa famoretana fa tsy mikendry fisorohana dia manjary vonany mifamerana ny fahalalan'ny tsirairay raha ny zavatra ankehitriny mijerena na hoe misy restriction des libertés individuelles des libertés citoyennes izay fantatritsika fa anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena an'izolombelona ary Madagasikara totsy nanosiny ny fanambarana déclaration universelle des droits de l'homme. Nampatsiaraka izany ny fiarahamonim-pirenena ny toerana tokony ho raisin'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fisiana hetsika toy izao. Dia mitaky ny anao izay ampizotra ny fihetsiketsehana am-pilaminana dia ny tanjona kendrena zany amin'ilay fitandrona ny filaminana dia ny fisorohana izay fihoara-pe mety hitaky herisetra sy fanombanana hoe vandalisme zany hoe anisan'izany ny fiarovana ireo mpisehatra hafa tsy manao fihetsiketsehana taka ny mpivarotra ohatra izay ankalovan'ilay fihetsiketsehana raha izay na koa fiarovana amin'ireo olona mety hanohitra amin'ny fihetsiketsehana na izy ireo le mpanohitra koa zany sady efa organisé nanomana na koa vokarama ny mpifanandrina izay tsy d'accord amin'le fihetsiketsehana tsy mizata vanonana miandany ny faharovana io ary indrindra tsy tokony hikendry amin'ny ankapobeny ny fiarovana ara-politika ny tokom-pahefana anefa hita somatsara zao fa manjaka ny tsirariny sy ny tsy fahaizany tatana ary eny tsara izay. Fiarahamonim-pirenena maro no nandray anjara tamin'ity fanambarana androany ity toy ny MC Stadao, ny ONG Itsy, ny Etsikaroy. Fa tao anatin'ny herinandro maromaro izay nisy ny fandaharana miara-manonja izay dia tao noraisy ny fanjakana ho fahavalo ny mpanohitra. Ny miara-manonja nefa dia fandaharana natao ilaza ny zava-misy marina iaina ny vahoaka malagasy. Nzava-ndremahefa tahiry ny aina. Hatrany amboalohany dia mazava ny foto-kevitra ijoron'ny antoko-mpanohitra dia ny fikatsahana hatrany ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Anjaran'ny mpanohitra ny mitsikera ary miteny izay zavatra iveriny fa tsy mety ataon'ny fitondrana. Tsy sanatry izany akory mitsikera be fahatany fa noho ny fahatsapana fa tsy misy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena ka io no antony ijoron'ny antoko-mpanohitra amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny fahendrena sy filaminana hatrany anefa no nanehoan'izy ireo izany tolona ho an'ny tanindrazana izany. Voaporofo izany teny Amerika Sinina sy ny asabotsy lasa teo izay tsy nahitana korotana sy fandrobanana dia kely aza. Tsy mitovy mihitsy
nitranga tamin'ny asabotsy lasa teo ny sivy solarivo dia antytanterina fa fanongana tanjakana notariny Antanjoelina sy ireo fomba azy tamin'izany fotoana ka tsy mitovy amin'ny hetsika nataony miara-manonja tamin'ny asabotsy lasa teo. Ny hetsika ataony miara-manonja dia mitondra hevitra ampahitsiny ary ao anatin'ny hetsika ampilanina. Tiana hoentiny eto Madagasikara zany ny fomba fanao politika vaovao zany. Tiana hiapetraka eto amin'ny firenena zany ny fomba fanao politika mahitsy zany mba tsy verimbereny ny raharaha izay mampifanolana atika eto amin'ny tany sy firenena. Ary hitondrana fanitsina ihany koa ny tany politika fa tsy adin'Andriamanitra Mankaravanimana sy Andriamanitra Rajoelina ny hetsika ataonay hetsika mahitsy ary ara-demokratika amin'ny fomba fanao politika manerana amin'izao tontolo izao dia misy ny mitondra ary misy ny fanerana. Inona moa no tokony ho atahoran'ny fitondram-panjakana izay ambaran'ny mpanohitra raha tena miasa ao anatin'ny mangarahara sy mikatsaka ny fahaiza-mitantana izy ireo? Ny tsapa dia matahotra mafy ny voahan'ny marina sy ny tsy mety eto amin'ny firenena ny fihetsika ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, ka atao avokoa ny fomba rehetra hanakanana izao tolona sy hetsika ataon'ny mpanohitra izao. Kanefa ity farany dia mivohitra ny atao hoe opposition intelligente mba hanovana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara sy ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Dia izay arinoana marana ny fotoana ny vaovaon'ny MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.